Sarapsahivina antsika angamba hoe raha namboatra n'ity rovan'ny Manjakamiadana ty ny ray aman-dreny tary aloha dia nisy fihaonana ary nisy fikonan-doha dia nisy pahalala maromaro niakatra teto ny kaondoha ary nizara asa nametraka n'ity rovan'ny Manjakamiadana ka rehefa nandalo iny fahamaizana iny dia misy an'ireo singa sy fepetra mamaritra n'ity rovan'ny Manjakamiadana ity zany potika, niongana, rava ary nongota ny sasany hatramin'ny fakana ka amin'ny fomba fijery zany na ny fahalalana avy ny atsimo atsinanana dia ty rovan'ny Manjakamiadana ity amin'izao fotoana izao dia tsy mahafeno ny fepetra maharova azy fa lapa aloha izy hatreto fa rehefa tonga izay fotoana izay ka iombona ny rehetra ary mifanaiky ny fokon'andriana samihafa dia averiny ireo tompona andraikitra samihafa amin'izay zara asa ny fametrahana tary aloha dia azo averina ary azo atao ilay fomba mampanao izay nentim-paharazana hamerenana n'ity rova.